atolotry ny radio fahazavana ho anao zao alin'izao. Omambela tantara nosoratany Fanjaraza. reto avy nanomeaina ny tantara Rindrarimino, Antroliva ary Iaina. Niaraka tamin'ny Zonantenaina sy Meva. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Zonantenaina. Efa tonga avy ny antsenina iny. Efa ela ny tonga avy ny antsena ka. Dre, ary iny ty manjoanao ry lova. Fa maninona e? Ary toa misy mbovoka be takizao ny patalohanao fa naninona e? Sady jereo aniny tananao e? Mainty menaka mihitsy. Angatsy loza fa vao afaka n'le tetezana melona hiditra ny tanàna iny hoa dia trapaseranana. Zany? Vaky ny kodiaran'ny fiara ary voaterina n'olo an'iny vao afaka nanohy ny lalaka neny angana hoana. Ndre, ka tsy sahirana rery teo ianao. Hitako. Mbola lavitra ny tanàna nge iny tetezan'iny e. So ihany aloha fa nisy any bary zanak'iranay vao avy aty avaran-tanàna mba nanampy ahy teo e. Ay kosa? Sendra mba nandalo nitaingina bisikilety ny adala dia niangaviako anampy ahy teoko. Raha tsy izany angamba. Sahirana rery teo tokoa. Zay aloha e. Zaranao zany nahita olona nanampiko. Fa mandehana nery lova mba manasa tanana kely ianao a. Dia sy loha ireny fitafianao reny fa andeha hanasa lamba indrindra nge zao e. Rehefa avy manokana eo. Ndry, hono ary neny? Fa nakaiza daholo reto olona atao trano no ianao rery ny tato? Zara sianja lasa nanaraka andribe manetsahany e. Ay. Efa masaka mantsy ireo voankazo any e. Ay tokoa. Dia lasa nio tiandry zareo. Fa mandehana hoa. Mandehana sy loha reny akanjo reny fa efa maloto mihitsy reto izy e. Enao koa nenitsy. Ataovy rery neny raha rahanao fa asiako sasany zara reo rehefa miakatra avy any atsahana izy ka. Zay reto avy koa ve dia tsy. Fa mbola hampanaovinao raharaha ihany anga zary e. Neny koa. Tandremy tsara ngenaka fa tsy tsara raha manao vizana loatra izy iny e. Ny kibony efa lehibe ka tsy tokony hovizanana be izy. Tandremo angery lova e. Dia izay lamba kely ireo koa verina eny dia andreraka. Sady tsara koa nge ny vehivavy mitondra voaka raha petrapotsiny tsy manao ninon'inona e. Tsy maintsy mba mihetsiketsika ihany na izany azako. Za ange tsy manao hoe tsy mahazo manao ninon'inona e. Fa tsy tsara tsono raha manao zavatra mandreraka amin'ny vatana izy. Za ave moa aresy toikanao ry neny eo. Isaka vetivety aloha ka. Mandehana re. Ary tena niala liana tamin'ny fitohazam-boankazo mihitsy anganareo mianaka tany Antsatanitra zara. Ka na hiala liana toy inona aza ve alan'ny voankazo ao e? Zina neny taona tamin'ity taon'ity e. Marina mihitsy zany ary neny a. Alan'ny firy amin'ireo voankazo milonjehitra ireo izay sy antsy e. Ary mba nakaiza tokoa iantsy izay ry zara. Mbola midongy tsy mety mody izy e. Lasa niaraka amin'ny be manampirakomba any. Mba tsy mahasaraka amin'ny be makoa iny zaza iny ka. Toy izany koa angenao fony fahazaza ary lova e. Aiza koa. Sady fedina tamin'ny bema tsy mahafoy amin'ny bema ihany. Tsaroka ianao le nitomandra nataon'ny bema hoe say adala ny tohandrainy. Fa inona ny mampitomany alova tamin'izany ary neny? Beko netaka angaisy tamin'ny fahazazany. Nanontaniany bema hono izy hoe inona nataon'ny lova rehefa lehibe? Dia namaly izy fa hanao tahaka izay ataondrainy. Dia nataon'ny bema hoe izay adala tokoa ny tohandrainy. Ko nanotomany izy sady nitatitra tamiko hoe lazay ny bema fa adala hono dadantsika.
Sahany avokoa moa dia nampitomany any lovako. Ka mba tsy fantatro kosa nge ny hevitra le hoe izay adalany toandray ny tamin'izany e. Dehibe mahihana nge ny manampy-tamby azy avy eo e. Nga tsy mampime. Amoasy amin'ireo voankazo ireo fa aza be resaka eo nareo mianaka ka. Sady manitra mihitsy reto izy Reto masaka be reto re voasana ry zara. Ireo zao mamy tsara ko. Oka aloha sasana fa tsy mbola ny sasange ireo e. Ka atao viaingana re so tonga eo ihany ry tsy mahalala fomba. Iza indray zao izany lazainao tsy mahalala fomba. Lalitra ka. Ny lalitra nge ka solatsolana foana na dia tsy mahazo fanasana azy. Aleo re za nasany reto vakivazivazy ny lova avy eo lany a. Ono ary lova. Ahoana ry zara? Indray mandeha izay nareo mba mindrineny ary be matao tsaroko ny resaka n'izany volo izany. Raha tsy diso aza ny fitadidiako to antsoinareo hoe nenitoa izy a. Ve nenito voly. Fa havanareo akaiky nga izany ry lova. Tena havana akaiky mihitsy ka. Azo ambara aza fa izay no any mba havana akaiky avy amin'ny lafin'ny dada nge. Tena tamin'ny fanapatsinay izy dada. Nefa tsy mbola hitako izy. Na dia indray mandeha azako. Sa tsy eto tandrazana? Eto tokoa izy saingy. Fanahoana nareo tsy mifanerasera nefa lazainareo fa hoe anabavindray nareo ny fanapatsinay taminy. Marefo dia marefo ny fifandraisana eo aminay ry zara. Tsy dia hoe izay sineny loatra nge ny dia hiatakataka aminy. Izy mihitsy nge no azo ambara hoe malailay finosany ka tsy tia hifanerasera loatra aminay. Na tsy tia hifanerasera aminay mihitsy. Fa nisy tantara ratsy nga teo aminareo no. Tena nisy tokoa. Saingy tsy dia misy antony manokana tsy maintsy ny tantarana an'izany taminao hatramin'izay taona vitsivitsy ny vadintsika izay koa nge ry zara. Satria aminay sineny dia apetraka itsotra amin'ny hoe lasa momba ny lasa ny tantara izany. Azonao tantarina ve na dia voalazanao ary hoe tsy misy tokony hoe antony manokana halalako azy aza? Inona moa ny olana amin'ny tantaran'izany? Saingy tantara niseho talohan'ny idiranao isam-pianakaviana koa moa izy ity. Everiko fa tsy dia tsara loatra ny anananao etsi-po aminy ka sao dia ankalanao ny anabavy ndraika eo vokatra izany. Na mety hitsaranao ny toetra mampietsika vitany tamin'izany fotoana izany. Mba mahaliana fotsiny re. Zao ary. Tsy azoazo ny nenitovy vola sy ny fianakaviany dada sasany ny nanambadiany dadany neny. Raha aman-dreniny dada nefa dia nakasitraka ary nitsodrano azy roa mihitsy. Niara nitoetra tamin'ny dadany eny ary ray aman-dreniny koa. Fa io nenitovolio mba taiza tamin'izany e? Nipetraka tamin'ilay rahalahandray ny dada izy. Ary io rahalahandray ny dada io sy ny zanany lahy izay no maika nambosy an'ny nenitovola akalany eny. Dia ahoana ho ireo ray be sy renibe anao nanoloana an'izany? Olon-kendry izy ireo ry zara ka tsy nandany andro tamin'ny adalan'ny hafa. Na nenitovola aza tsy mba nimbany tamin'izany fa ny loza dia maty amin'ny fanarotony ireo ray aman-dreniny dada ka lazaindry vola sy ny tariny fa vokatry ny vorika nataony neny nafaty azy ireo. Na tamin'ny nahafatezany dada aza dia mbola nanasoketany neny tahaka izany ihany izy ireo, indrindra fa nenitovola. Tena vita nanasoketa olona tahaka izany ve ry zareo e? Rehefa maty dada dia nanaovandry nenitovola toera-tsy zaka izay mianaka. Dia nindroa niala teo amin'ny toerana ny raha nentim-pamitry dadany aina. Fa nga moa hanana an'izao mifandroana anareo toy izany ka? Mpivady tsy vita soratra ara-panjakana dada sy neny ka izay no nararotiny nenitovola nahazoany nanilika ny neny mora foana. Ny
toerana nipetrahana isan'ny tany volena mantsy dia efa nanandreo ray aman-drenitry dada sy nenitovola re. Fa ianao angeka no soratandrainao amin'ny anarana ry lova e. Ka nahoana neny no manaiky mora an'izany ka? Tsy ametsiny aneny ary raha tsy nanohatra andrineny toy izy. Fantatro fa mba te aneo ny ampoponika io sady izay tokoa nisy tahiry miafina nakin'ny dada tamin'ny Bema ihany koa tamin'izany. Zony tokoa ny ady izay tokony ho anjara lovan'ny dada na dia noho ny tenako ny soratan'ny dada ara-dalàna tamin'ny anarany ihany aza. Saingy nampiseho ny ambony sy ny fahendreniny eny ka tsy niady tamindry zareo ry Zara. Mba mampalahelo izany tantara izany. Ny fiafarany moa dia hoe nigadra vokatra ny firaisana tsokombakomba tamin'ny fanalanja azy io neny tovola io. Efa raha neny to moa dia nigadra vokatra ny firaisana tsokombakomba tamin'ny asa fanalanja azy. Satria mpampivelona tamina toeram-piterahana iray teto an-drenivohitra ange izy. Le zanatra lahan'ny dada antsoina hoe John izay. Mpiray donakafo tamin'ny neny toko io. Gadra vokatra ny fitoriana nataon'ny neny to azy satria ny soloky sy ny natakona n'ireo fananana nakinina taminy. Mba ratsy fiafara koa izany ka. Izy da mihitsiny. Sady sampona. Za mihitsy ny andraikitra amin'ny fitsarana azy da teny amin'ny tribonaly fianongana ahoana. Ka tsy noheveriny ho namaly faty ianao tamin'izany didim-pitsarana mivoaka? Tsy haiko aloha. Na dia ho ary mbola madio ny eritreritra hatramin'izao satria ny adidiko no nefaiko tamin'izany ka. Fa Bema kosa aloha dia direko manokana e. Raha tsy toetra ve izy tsy nikepohany avokoa izany tahiry nakindray anareo tamin'izany e. Za indrindra mantsy. Izay toetra soa amin'ny Bema izay no isan'ny tsy hafozana esineny azy hatramin'izao. Nandritra ny filakisa rehetra nataon'ny neny tovola sy io dada Tojoana io aza angery. Ry Zara, i Bema trano miaro anay sy neny. Hay very lova ka izany mikasika neny tovola sy ny zava-bitany taminareo e. Fa andeha hitsena ny antsa aloha ahy e. Efa mitelo sasany sahady ahy izoko. Ndao ary. I lova rery neny ny antso telefonina teo a. Mety ho tara kely hono izy. Mbola misy asa maharaikitra azy ihany. Ka maninona moa izany re anako? Ka tsy maintsy miandry azy izany tsika mianaka vao misakafoko. Tsy maninona mihitsy resy izany e. Fa hiantsa moa izany tsy mody atoandro? Ie, tsy mody atoandro izy ka. Dia ahoana ny sakafony ka? Sa efa mitondra avy aty an-trano? Any an-tsekoly ihany izy misakafo atoandro. Ay kosa. Nangote aza angeka tsy mitondra avy aty an-trano fa ny any avokoa e. Misy kantina ry any an-tsekoly. Tsara kosa izany koa. Dia misy vola aloha ambonin'ny saram-pianarana izany? Ie, misy vola aloha manokana mihitsy ka. Arakaraka ny ray aman-dreny ihany. Izany hoe misy ireo ray aman-dreny sasatsasany tsy mba mampisakafo ny zanany ihany dia tsy mandoa afa-tsy izay saram-pianarana ihany e. Ny gote kosa efa tafiditra amin'ny saram-pianarana fandoa isam-bolana. Afa-pahasahiranana kosa ny ray aman-dreny amin'izany koa. Ie. Indrindra fa ray tokantrano samy miasa ny mpivady. Nzay alova fa tonga. Ndry ary toa tsy nandre fiara niditra ny vavahady akory a. Indraindray re izy tsy mba mitondra fiara rehefa mody atoandro e. Ay ve? Ay neny vato. Ahoana ry neny a? Izao hitanao salama tsara izao. Ianao manao ahoana? Tsara ihany ko. Fa misaotra rery neny a. Inona zato vaovao e? Inona moa ny vaovao eo e? Izao nafaranareo izao dia tonga e. No heveriko hoe efa mantana zaza kely mena vava mihitsy neny ahy e. Mampime mihitsy angeny eny io ry lova e. Neveriny fa hoe efa teraka hony a. Tsembotsembotra ery izy tonga teo. Ka efa tena tongotra mihitsy izy io ka.
Zany mihitsy zao no nanafarana anao roneny a. Efa nilazain'ny zara teo fa hoe amitahiraka any amin'ny faritany ianao ka izany no nanafaranareo a. Efa nilazaiko azy tonga ery lova fa hoe andeha ianao e. Izay no tena antony nanafarana azy. Dia ahoana zany ny fandaminana atao e? Inona moa no alama amin'izany fa lazana fotsiny ry be manentana any e. Aleo re aho hikarakara sakafo dia eo am-pihinanana tohizana andresaka e. Marina tokoa zany ry zara. Sady efa tena refina mihitsy koa zany ka. Manahoana ry be mamenakavy ao roneny? Ao, salama tsara avokoa fa le faralany iny mano manao tsy netinety teo e. Fa efa mba nahazo fanafotany amin'ny dokotera dia efa tsy maninona tsonka. Ka mamely mihitsy ange zao ny tazomoka fa mba asevy malina ihany zareo Ary efa mba mampiasa lay ve moa zareo sa ahoana rehefa mba matory amin'ny alina? Efa mampiasa ka. Nenitsilova, mandrosoa amin'izay re. Makanesa aty nareo mianaka e. Aty amin'ny efitra fihinanana aty efa vomana daholo ny sakafo. Atao zany roneny anasa tanana dia hinana fa efa vonona zany ny sakafo. Ho avy e! No a efa mba vitanao ve ny entana hoetika ry zara? Tsy tiako indray mantsy le rehefa tena iainga vao hisy zavatra adino ka. Inona moa fa tsy toy ireny entanao fentinao reny ihany e. Nataoko anaty valizinao rery lova. Raha tsy hoe misy zavatra hafa tianao hanampiana an'izay efa fentinao mahazatra nga? Akanjo maivana fotsiny raha atao betsaka fa mahafana be any amin'ny tany alehana ihany zao ka. Lobaka fotanana avokoa no nataoko anaty valizinao ka. Ay kosa. Dia palitao intelo miova no nampiarahako ao. Sa ampy ve zany loha e? Maninona moa raha palitao iray ihany no atao ao e? Izay aza mety tsy hanaovana akory. Mahafana be tsisy ohatr'izany mihitsy ange any zary e. Anankiray ihany atao ao ka. Afaka mifandray amin'ny finday ihany koa moa sikako. Sa tsy izany lova? Eny e, afaka ka. Tanadehibe avokoa nge ny anaovana fitsarana amin'ny teti-vohatra amin'ny didiana indray mandeha ity e. Mahavarina tokoa nge ry lova raha amin'ny tanàna lazaina renivohitry ny komina avy nefa misy olona tsy mahavita soram-piankonana akory. Angamba raha ponina an-drenivohitra dia heverinao manana an'izany avokoa ka. Mbola maro mihitsy ange ireo ray aman-dreniny sy manoratra ny zanany any amin'ny bokim-panjakana e. Eso ihany aloha ny fanjakana fa manao ny fitsarana amin'ny teti-vohatra io ahafahana manao solokopia e. Zany eo ihany fa zao ry zara. Mba arao izay zavatra andraran'ny eny ianao fa aza dia be dido amin'ity fikirizanao anao raharaha ty ianao ka. Fa inona indray ary izao ny dido ataoko teo ka. Ianao mantsy indraindray hitako ihany mbola mikiry mibatabata fanaka atao trano atoko. Dia izay mamindra seza sy latabatra koa ve dia hifanjanako amin'ny eny ry lova? Raha ny sitraponiny eny aza. Tsy hamelanao hanano ninonina mihitsy ange izy fa ianao be dido e. Efa tsy avelan'ny eny mandeha mivoaka miantsena aza hono ianao fa mbola mandeha ihany ko. Dia izay mividy zavatra eny amin'ny tsena kely akaiky eny koa ve ry lova? Ry zara, tsy hoe tsy hamelanao etsiketsika akory angeny eny fa ny anaovanao zavatra mety handreraka vata no andrarany anao e. Efa azo lazaina hoe miandry andro ange ianao zao ry zara e. Atao ampo anao ny fitsangatsanganana eny an-jaridaina mba miasa asa dia eny ianao dia izay ka. Dia tsy hanampy any eny amin'ny raharaha zany a? Zanga moa miteny an'izany. Mba mamenatra ihany no mitaza-potsiny any eny na no miteny an'izay tokony atao ka. Dia na koa hoe be irakiraka sy be baikobaiko. Tsy misy an'izany eo ry zara. Izay ahasoanao ange no antony nanafarana ny neny ary izy raha teo tsy sarotiny amin'izany e. Ianao raha teo efa tsy tia maka-panampy atao tranoko. Za kosa aloha tsy tia maka-panampy hatrany intsony e. Fa tamin'ny saika nahitako loza tamin'ny lalao-panampy atsika iny ako.
Tsy vitany nanao alabotro tatantrano kelakely iny fa mbola mitrosa entan'olona tany dia ny anarako nentina. Toy inona moa ny fahafambarakako tamin'ireny? Eno a fa izao ary Zara. Malina eritreritra hoe maninona moa raha afarana anampy anao sineny fa raha sovadiny be many ambanivohitra e. Sao dia manahiran'olona be loatra sika lovaka. Loha izao ihany fa Tsy eo sarotiny amin'izany re be manany vadiny e. Sady angako moa hitazon'olona maharitra ity tsika e. Asa atao hoe herinandro mialohan'ny aterahanao izy no afarana dia mba mijanona eto mandra-podinao avy any amin'ny hopitaly ohatra. asa rery lova. Raha tsy manahiran'olona aloha. Aza be ahy amin'izany re ianao Zara. Ampimanina milo fotsiny ry zareo. Eny ary lova. Hodiny ianay sy neniny amin'izany ary. Aza atao ambany zavatra izay. Roviana tokoa moa izany ny andro tokony haterahanao ry Zara. Raha ny fanombanombanako ny kibinao mantsy tena efa atongotra mihitsy izy io Fa efa maika hody any ambanivohitra angany eny sa efa dodina te ahita ny zafikeliny eny fandroany? Ny hoe maika hody tsy maintsy hody ihany angery Zara e. Sady misy aniza onjena koa moa any e. Fa maika hita sy hitaizany izay zandriny ihany zao. Izany mihitsy. Aza mitantaino mamenaka fa olao ihany ry neny Mampimea mihitsy ny entika. Raha ny daty ny soratandrasa azy aloha dia tsy mihoatra ny amin'ny herinandro hitsidika intsony. Angatsy efa tena tongotra ry neny Izany mihitsy. Amin'ny toe-javatra tahak'izao angery Zara ka ny mpiandry tafika indray no mitebiteby e. Dia mahagaga tokoa ary neny. Tsaroako tsara. Tsaroako tsara ny paozin'ny lova tamin'ny fotoana nitondrananao hiteraka ny antsina. Tsy nahatombona ny anao lafa. Mbetika mivoaka ny tokotanin'ny hopitaly. Mbetika mivezivezy toa andrefiny halava ny lala tsara. Impiry akory moa izy ny be desy ny mpampivelona raha nitady anarangarana hitsirika tao amin'ny efitrano fiterahana e. Toa vao maika amin'ny memera izany nahita an'izany. Fa Roviana tokoa lova no etodo eto arivo e. Raha tsy misy fiovana ny fandaharam-potoanany dia tokony ho tonga ny ho arivo izy. Mety efa eny an-dalana koa izao izy saingy any amin'ny faritra tsy ahafahana mifandray telefaonina. Ka izany no tsy antsony antsika mianaka. Ampiakaro kely io ianaka ny fiavan'ny radio io. Toa efa manomboka angeza ny fampahalalam-baovao izany e. Izay ny vaovao mahakasika ny famatsiany fahambola iray antsika eto ihany izay ho fivaran'izany ato anatin'ny herinandro. Fa hivadika amin'ny vaovao hafa isika. Nitrangana lozam-piarakodia indray tamin'ny lalam-pirenena fahefatriny. Vokatry ny fahalaman'ny lalana dia nivarina tany anaty antsana ny fiara iray izay voalaza araka ny vaovao nomen'ny zandarmaria fa nitondra mpiasa amin'ny fitsarana avy nanao fitsarana ny teti-vohitra. Ornina, tena lova izany. Mangina aloha fa mbola mitohina izany vaovao izany e. Voalaza fa nisy tamin'ireo mpandeha tamin'io fiara io ny tena vomafy ary tsy mbola matsiaro tena hatramin'izao na dia efa nentina any amin'ny toeram-pitsaboana akaiky ny trangano loza aza. Ornina, tena lova izany. Maty ny vatiko e. Zara! Zara! Fa maninona re ianao e? Marina tsy safotra Zara. Atoka ahoana re ty e? Zara! Zara! Atoka ahoana re ty ry lanitra. Farasoa nefa mbola tsy tonga tia trano akory lasa nitsena ny anja. Odiny ato! Odinareo aty ry Zara! Mandry so aingina re ianao ry be ma.
tena olona sezika Andriamanitra ianao fa ingana re ampio afa. Fa misy inona rery mamany lova? Niarahaba moa tsy vita akory dia aingana re ianao ry Bema fa loza ny zava-mitrangato a. fa misy inona e? Ory mamany lova, fa inona no nanjoany zara tato ny fa ahoana e? Tsy maintsy entina any amin'ny dokotera zao dia izao izy ry Bema. Fa inona no mitranga tato e? Nandrehan'ilay vaovao mikasika ny lozam-piarako dian'ny nolazain'ny radio teo re izay dia sarotra tsy nahatsiaro teny e. Io Vaovao inona koa izany e? ampio re alo ibatasy fa vonjiainy ty e. Farasoa vadinao koa ny ty mbola tsy tonga foana e. Mbola tsy tonga? Fa nakaiza tokoa Farasoa fa taonareo mianaka rery no eto e? Lasa mitsena ny antsa any am-pianarana any re izy e. Ay, Fa etsy aloha e. Eo aloha. Eo batao zara dia amonjy dokotera aingana antsika e. eo ary nefa ho bataina ahoana aloha izy ty e? Na ny bata azy amin'io kibeny io aza nge ka hanahirany e? Ka dia ahoana izany? Aleo aloha tonga dia haka taksi etsy amin'ny arabe dia ampidirina atao tokotany aloha izay tsika vao mibata azy e. Ka aingana ary re ianao ry Bema. Eny rehefa andeha aingana ahy e. Avy hatrany dia mandrosoa any an-trano ry lova fa ampidiriko ireo entan'ireo a. Ary nakaiza daholo ny olona ny tao manginginy izany tanàna izany ry Bema. Mandrosoa aloha fa ato an-trano tsika miresaka e. Fa misy inona ry Bema? Marina tsy ohatran'ny misy zava-doza manindry mahandry ahy zany e. Inona re ny zava-doza eo fa hono aloha e. Fa inona aloha izany loza nanjoanareo izany e? Ny fanontaniako aloha valiana ry Bema. Nakaiza daholo any olona ny tao ianao rery ny tratrako ato an-trano. Dia ahoana koa izao ny tanàna any ambanivohitra any? Se aloha aza dia endratrendratra tahaka io fa Fa teraka ve zary e? Laha izao moa ry Bema fa aza mampitebiteby tahaka an'io nareo e. Zao e. Hatramin'ny maly ariva aloha dia tsy mbola teraka izy. Efa lasany amin'ny hopitaly izy mianaka re. Ay, Zay zao maraina izao no tsy fantatro. Farasoa kosa indray lasa nanatitra ny antsa ny anatra. Ary ny any an-tanàna kosa re dia tsy misy ahina fa misy miambina foana ny any e. marina ry se tsy efa nitebiteby be any ny saiko ka. Fa ty loza nanjoany se kosa aloha mba nanao ahoana e? Zaho tokoa le hoe mitampoka tsy mahalala ry Bema. Ary rehefa ho avy ny loza dia tena Fa inona no nahatonga an'ilay loza nefa e? lalana malama ry Bema ary ny mpamelikeo reraka raha teo ka angamba ny sotomitory teny am-pandehanana dia nivarina tany akady amin'ny fiara. Zany tena nahoana ary ny fahavoazana tamin'izany kosa e? Zaho manokana aloha dia tany amin'ny hopitaly vao nahatsiaro saina. Ny lohako no voadona ary ny tanako dia eo hitan'se misy platy ireo e. Ka arabaina aloha izany tsy maty foa manainako. Misaotra ry se. Fa hono a? Fa firy nareo no niaraka tao anaty fiara? Olona efatra izay a. Efatra? Izany hoe telo menadany mpandeha, ny ampy mpamily. Zaho sy ilay vehivavy niara-niasa amiko izay no azo lazaina hoe tsy dia naninona loatra fa izy roa lahy dia tena voamafy tokoa. Zany ve? Ilay mpamily aza dia tena mbola miady amin'ny fahafatesana hatramin'izao ko. Tena mba loza tokoa izany nanjoanareo izany ry lova. Eny izany e. Nolazaina tamin'ny fampahalalam-baovao tokoa nge iny loza iny e. Ary vokatry ny fahatairana tao am-pandrenesana n'iny no... Naninona ry Bema? Fa naninona koa zary e? Taitra tampoka re izy ka sarotra e. Dia tsy nahatsiaro tena dia izay ny antony nitondra anazy any amin'ny hopitaly aingana. Hay! Dia efa mba hanana ahoana izy izao ry Bema? Ary eo hopitaly aiza nitondra anazy? Maly arivo izay aloha tena mbola reraka mihitsy izy e. Dray marina. Ka tsy mety hisy fiantraikany amin'ny zaza ao an-kibo ve izany ry Bema? Asa aloha se efa eo anatreo ampitsabo izy ka... Koa ty tsy manana finday hafahako miantso azy akory. Fa nakaiza? Ny ama tsy verina andritra ny loza nahazo anay iny keo.
Ay ve ka ny anjara nge ohatran'ny tavela ato an-trano ato e. Tena tia hita ny zara zao dia zao ary be ma. Eny rehefa tonga eo Farasoa dia miaraka mandeha any nareo mihoatra e. Tsy maintsy izy ihany mantsy ny manatika anina any atoandro. Maraina sy hariva dia izany mandeha satria antsa tsy maintsy karakaraina ihany koa ange. Ka raha izao moa ny tonga dia mandeha maninona, inona ny olana? Ka raha tsy manana taratasy fahazon-dalana manokana se tsy ho tafiditra any amin'izao zao Etako e. foana ny dirana any e. Aleo ihany miaraka nareo sy Farasoa. Sady mba mitsotsotra kely koa aloha makaina fa mbola reraka mihitsy izany fahitako an'se izany ange. Nareo mivady zao samy tsy salama avokoa. Mandehana mihitsy aloha makamakainy se fa ilaziako ihany rehefa handeha. Sady vao hafiry koa moa zao e. Eny arika, dia tsotsotra ary aloha fa lazao rehefa hanaingy Farasoa, an? Eny ho afa mandehana fa ampandrenesiko se rehefa tonga ny ore. Zay ary be ma. Izany ny zava-nanjoanay roniny a. Isaoran'Andriamanitra raha tsy nanaraka ny ainako. Zany tokoa aloha e. Za koa moa tsy afaka nifandray taminareo a-telefonina akory satria finday ako ange ka verina andritra n'iny lozy iny. Lozy zany? Hitako. Rehefa nivoaka ny hopitaly indray niezaka ny antso anareo ihany fa ohatrany tsy nahazo mihitsy a. Ka ny finday ny zara koa nga hitako akory izay misy azy. Zany ve? Ee. Fa arabaina aloha ianao anaka tsy maty fo amanaina. Saotra leny. Ireo namanao mbola tsaboina any amin'ny hopitaly zany zao mampalaheloko. Efa mba nahita azy ireo ve anefa nareo Menadahy e? Tsy nahita azy zay roalahy mihitsy aloha izay Menadaka. Fantatra fotsiny dia hoe samy mbola tsy mahatsiaro tena izy roalahy ireo satria tena vomafy mihitsy keo. Izay Menadaka koa anie rehefa nahazo fitsaboana tany amin'ny hopitaly tany atoerana dia samy nalefa nody e. Fa izy roalahy ireo zany mbola any amin'ny hopitaly eny an-toerana sa? Tokony efa nafindra aty amin'ny hopitaly aty an-drenivohitra izy ireo amin'izao fotoana izao ka. Ay. Orleny e. Ahoany? Fa efa ela ve aloha zara no nampidirina ao amin'ny salle d'accouchement e? Tany amin'ny 10 taona ho any angamba izy no nampidirina tao e. Dia tsy mbola misy ninon'inona nambara mipapivelona nandray azy mihitsy ve Orleny? Tsy fantatra akory nge hoe iza mipapivelona mikarakara azy e. Le dokotera nandray azy fotsiny izao ny fantatro. Ka aiza zao io dokotera io? Toa manaraka azy ao an'efitra fiterahanao re. Ka hatramin'izay tamin'ny 10 maraina izay ve dia tsy mbola nivoaka ihany io dokotera io e? Mivezivezy eo ihany izy ka. Dia tsy mba nanontaniany neny akory ve hoe efa manao ahoana zary? Nanontany ary rehefa ny navaliny dia hoe efa eo am-pikarakarana hono ny mpampivelona e. Fa tamin'izara le safotra tao hatrany ve roneny? Dia lahatra firiana ny fotoana tsy natsiarovan'ny saina? Naharitra tokoa Efa tonga taty amin'ny hopitaly izy ane izay mbola tsy nahatsiaro tena ihany izy raha tsy nahazo famelomanainy. Ka tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny zaza ao an-kibony ve zany roneny? Apetra amin'Andriamanitra re. Raha ny fahalalako ange ka mbola amin'ny herinandro ambony zany raha ny zara raha ny tena izy no tokony ho teraka e. Nefa izao dia efa entina any amin'ny salle d'accouchement sahady. Tsy hafahafa ve zany io zineny e? Mivavah reo azy e. Mivavah mba tsy ho azo tsampina izy e. Antony indray mahatonga ny vehivavy bevoaka ho teraka alohan'ny fotoana tokoa nge ny fahatairany e. Nefa matetika dia tsy misy voka-dratsy amin'ny fiterahana akory zany. Enga le aroneny. Tsorika eo aminao anefa fa tena ratsy mihitsy izany saiko izany ka. Eritreretiko fa mba ratsy mihitsy ny loza nahazo anay iny ka. Mba fandrofian-javatra re izao fa aza dia rehefa lavitra loatra ny sainy. Marina roneny. Zava-pitranga amin'ny olombelona rehetra ny tahaka izao ka tsy voa hoe vaovao re.
Tsy mahandro mihitsy izany ny saiko raha tsy mahita maso an'ny zara ary neny ka. Ahita azy foana renao fa aza mitebiteby takio e. Iny voaka iny ny dokoteran'ireny zara. Neny miantsoana ho ange izy izany e. Aleo aloha anantona azy eny e. Engany mba ho vaovao tsara nambaharan'io mpitsabo. Andray, atao manolotra taratasy an'neny ange izy izany e. Eny an'neny fa tamin'ny manatona. Fa misy inona e? Fa ahoana ary neny a? Manahoana hoana izy eo? Aza taitaitra ohatran'io re. Mandeha anaingana aloha ianao midina any ambandriana dia vidio amin'ny farmasia ty sérum ity miaraka amin'ireto kojakoja reto. Mivoaka any ivelany moa izany sa? Ato anatin'ny hôpitaly ihany e. Rehefa tafidina any amin'ny farany ambany ianao dia mitodika miankavanana amin'ny lalan-tsara iny e. Midina any farany ambany dia mitodika miankavanana. Aingana rehefa maika ary lova miazaka zah ianao e. Lasa ary neny a. Amin'ny firy izao ny famantarinandronao ry lova? Efa amin'ny 2 izao ry neny a. Dia mbola tsy misy mivoaka mampilaza antsika ihany ve ny dokotera na mpitsabo ao anatiny ao e? Aza mangitangitaka tahakan'io renao ry lova. Mahatsiravina mihitsy. Mivoaka eo ihany ry zareo mampandre rehefa teraka soamatsara zary e. Rehefa teraka soamatsara? Ie. Matahotra mafy aho izany ry neny ka. Fa inona ary tsy mampiteniteny foana anao ty e. Marina e. Raha azoka tao mampody anao andry lova dia efa nasaiko nody tamin'ny mihitsy ianao. Manohitra anao reny zaza reny ty ianao ty. Mbola manao ny asa ny mpitsabo sy mifampivelona. Samy miandry eto sika. Ka inona ary izao ilay sérum vidiana teo izy neny? Moa tsy ny olona efa kely aina mila fanatanjahana no asiana sérum? Marina izany e. Ka saingy tsy midika mihitsy izany hoe hisy loza avy hatrany akory ao. Efa fantatrao tsara fa reraka dia reraka tokoa Sara vokatry ny hatairana sy ny fahasaforana maharitra ka inona indray mahagaga anao raha mila sérum misy? Toa tsy manana iasy tebiteby mihitsy ange ianao izany ry neny e. Nefa dia fantatrao tsara ny fahasarotana mety hitranga amin'izany vehivavy kely ireo mpamoahana zaza izany. Mitebiteby tokoa ahy e. Saingy mahatoky ny fahaizan'ny mpitsabo sy ny mpampivelona aho. Tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka amin'Andriamanitra ihany koa ary e. Dia ankinona ny fitahiana sy fahasoavan'Andriamanitra tokoa ry neny a. Fa raha izaho amin'ny maha olombelona nofo sy rà dia tena tsorika aminao ketraka ambony ihany aho ka. Tsy tokony ho kivy tahaka izany ianao re anako. Tsy hitako tsony ka. Mbola mitsabo tsika sady hatramin'izao koa anie ka tsy mbola nisy filazana hoe ratsy ny toe-pahasalaman'ny zary e. Matoa mpitsabo sy ireo mpampivelona indray azy sy milaza ninina tamintsika dia tsy ratsy araka ny fanahiana ho azy akory ny hatrehan'ny zary e. Farafaratsiny kosa angeriny ireo mpitsabo ireo tokony mba hanome tokony fianakaviany marary raha tsy misy ahiana ny momba an'ireo marary tsabony. Zato fahanginana tsy milaza ninina izao indrindra ny tena mahabe tebiteby aho ka. Sika mianaka koa reto rafitra ny famaly etoko. Ny mety aminao ry lova dia mamonjy vidiana aloha. Fa maninona ny asen'ny neny mody izao? Tena mbola reraka loatra ne ianao e. Izay no mahatonga anao tsy tombontsaina tahaka io. Misy fiantraikany goavana aminao koa neny fa voazana amin'ny lohanao sy ho tananao tapakio e. Na ny fieritreretana ny loza niatra taminao vao maro fotsiny aza dia tena mbola mampikorotana tanteraka ny lohanao Vao maika koa moa hampiny ty zavatra mahazo ambadinao ty. Mandehana mihitsy aloha ianao modoka. Tsy mahasaka natseritreritra n'izay manjoam-badika izany rehetrarehetra izany ry neny a. Aina anankiroa be izao angeny mbola tsy fantatra izay efa rany e. Tsy aly eto amin'ny hôpitaly mihitsy raha tsy fantatro izay efa rany zara sy ny zanaka eo an-kibony ry neny a. Ay, raha izany dia aleo koa izany ho fa ianao mijanona eto e.
Andray dia avelan'neny io rehetra zany. Ka ianao mandreraka sady manafitoana ary lova. Oka re. Tsy mba zy ananana fatony tsaina etrehana n'izao zava-misy izao ny eritreretina fa ianao koa nitova maika manampitrotraka. Aza tezitra tahaka an'eo mory herineny a. Ianao ihany no manao izay mahatezitra eo ry lova. Oka re. Jereo ange mason'ny olona fa aty amintsika mianaka daholo e. Ohatra indray hoe sika mianaka rery manana marary andrasana eto. Ilozako ianao raha mbola manao izay manafitoana eo ry lova. Dia efa miteny aminao aza. Ka inona ary ze zany no tokony atao e? Tsy zazakely ianao ry lova. Tsy mametsiny anao any asa satria mafy loatra ny donana azo anao e. Fa izao no lazaiko anao a. Akimono mivava dia mivavao ampona ao mba hahasoany zara. Tsy havitana ninina io fomenomenoanao io e. Vao maika aza mahasorena. Mahasorena e. Fahasorenana mihitsy ny ateraka io. Nely ianao angamba ny antsoinitsy mpampivelo itsy. Aiza? Io. Aleo eny aray e. Aza mihetsika eo ianao a. Malahoana hono izy eo roneny. Efa teraka. Aza mangitakitaka toy io re ianao ry lova. Ahoana kosa moa ny tsy angitakitaka roneny a. Teraka ka. Ay. Teraka fa mbola reraka dia reraka mihitsy anefa izy ao. Isany mbola reraka dia reraka e. Zara sa le zaza? Zara re. Fa le zaza nefa manahoana salama tsara? Tsy hitako le zaza ry lova. Roneny a. Fa tsy hitanao ahoana e. Efa teraka ve satsia e. Zany efa voalazako anao teo izany e. Ny inona e? Teraka izy ho aho. Nefa teraka izy io izay anao nefa lazainao indray fa tsy hitanao le zaza fa zara no ambaranao hoe reraka dia reraka ko. ka le zaza nge mbola nalefa mbola nalefa izany zanako roneny a. Tsy maintsy nasiana oksygène nge hono le zaza e. Dia asana mbola ho tananany amin'ny couveuse na tsy ny zaza teraka tsy tonga volana na ny zaza tsy ampilaza ve no alefa any amin'ny couveuse e? Nahoana ny zanaka zara no alefa any any? Mitoniry ianao ry lova. Marina raha misy anazavandresaka mihitsy ianao. Ninao ihany no asesika eo. Sady miantso indray ry le mpampivela fa hoeny aloha e. Fa loza inona reto mahazo anay menakavy e. Marina tsy mila hitresaka izany lohako izany. Inona indray izany antsoiny mpampivelona iny amin'iny. Ary ilay dokotera manaka izy. Ampio izay Andriamanitra. Aza vela ho azony doso Sara sy ny zanaka. Mandehana lova. Mandehana indray lova dia rehefa fody reto e. Aingana rery lova fa aza ilozanao amin'ny tanandranandrana toa anio a. Eny are. Marina tsy tena mila ho very saina mihitsy re izy. Ampio izay Andriamanitra. Tokotokony tamin'ny firy moa ny ora nahaterahan'ny Zara teo iny roneny? Tamin'ny 4 mahery teo angamba isiny. Tamin'ny 4 mahery? Mahery 10 teo angamba raha fitadiako azy e. Fa nahoana ry lova? Ka efa amin'ny enina latsaka fahatelo ve zao dia mbola tsy andrenesam-baovao ihany na dia inona azy e? Efa firy akory izay ireo mpiteraka niditra tao amin'ny salle d'accouchement tao aorianan'ny Zara nefa efa nafindray amin'ny efitra sy ny mpitera-bao avokoa. Izay aloha e. Efa be menomenona nefa dia lazainy neny fa manafotoanako.
Ka afaka manao inona nefa isika mianaka e? Tsy maintsy miandry. Ny olona rehetra mahandro ka tsika ve no ndeha hanao inona eo? Ny bevoka niaraka niditra tamin'ny zarako ange ka tsy misy mbola mivoaka teo e. Mahabe ahy arina eny a. Mitoneo ahy ianao. Jerenge, be mahazy efa avy anatitra sakafo hariva initra ne. Mba tonga aloha kosa izany ka. Tonga aloha ahoana e? Efa ora fidiran'ny mpamangy ange zao neny e? Ohatray, mbola eto foana anganareo mianaka hatramin'izao e. Tsy mbola tonga ka ny vahintsika. Efa teraka izy ry Bema fa tsy mbola nivoaka tao amin'ny efitra fiterana. Ay kosa, fa voatsara izany ka. Ka keto ny sahikala le izy ao e. Fa avy tokoa moa le izy sa larina eny? Mampime koa nareo mianaka reto ka. Safiloniko ny hafaliana loatra angambonareo ka nanadino hatramin'ny anontany hoe lana vavy ny zaza. Ka inona e? Fa inona ary tia mampiakanakana ny sery lova? Tsy mbola fantatra ngery Bema e. Tsy mbola fantatra mihitsy hoe manahoana na manahoana le zaza amin'izao oro izao. Mbola nentina any amin'ny couveuse nefa nareo mpapiveliny na mpitsabo dia tsy mbola nisy nilaza ninninina taminay mihitsy e. Zany eo? Ary ny reniny mba manao ahoanako? Efa indro ny vidy seromasy fanafody samihafa zao zay satria toa hoe reraka dia reraka angazara. Oay, tena mampalahelo indray izany ka. Miala tsiny aminareo mianaka raha somary nikanikany teo re. Tsy misy tsinonao izany ry Bema. Nentin'ny tsy fahafantarana ianao. Sady inona koa moa no tsinonao amin'izany. Tsy hoe misy fahoriana koa reto ka monjy treto sika mianakavy. Fahasahiranana tahaka ny fahasahiranana mpahazo ny olona ihany izao diavintsika izao e. Fa mba manahoana hoy ny antso ao izay ry Bema? Ao izy ao. Nidongy anaraka ahy izy teo. Tsy lahitra natao ninninina mihitsy fa dia nitomany te ahita andreniny io ne. Dia nilozako fotsiny fa asa izay fanarahan'izy farasoa ao. Palahelo izany. Fa hono ah, sao dia mba tsika no antsoiny ry mpampively e. Mandala indray neny fa miantso tokoa izy zany a. Eny tokoa ah. Marina ry Bema tsy miotana hatrany ny foko isaky ny miantso ny mpitsabo na ny mpampivelona. Toa ilaza loza ihany ny fiheverako azy. Marina. Aza alefa any amin'ny ratsy ny eritreritra ny lova. Ataovy betsaka ny finoana fa tsy hisy ratsy izany eo e. Ny fahasoavana hatrany andrandraina. Ankina amin'Andriamanitra ny zavadrehetra ry se ah. Asa ry Bema fa miandry an'izay fiverenany neny eto indray tsika e. Anonakaiza moa fa rahasoa teo e. Mbola mampatora ny atsana an'efitra izy ka. Tena mangidy amiko ty androandroany tirina eny ka. Raha sanatrian'izany moa ka maty tamin'ny lozana azo anay iny a dia ho samina fony zara na ny zaza nentin'ny folovolana na zava-dendefo mandry. Aza dia mitanondrika tahaka irenao ry lova. Marina. Ianao anie izao no tsy maintsy akahery voalohany ambadinao e. Nefa dia naondray tia ny maneho akoviana tahaka izao. Ekena ry se fa mafy tokoa izao zava-mitony izao ah. Mangidy izany hoe fonana ny tena hitaizany menaky ny aina nefa na fotsy mbola nahita masoandro akory. Tena mafy izany ry lova. Nefa lahatra avy amin'Andriamanitra ka tokony ekena sotoavina satria mahay zavadrehetra izy e. Marina mihitsy izany. Mitrakary se fa aza mitanondrika tahaka io ah. Ela tsy maintsy tohana angeny fory Bema. Toa fanosoka loatra reto loza mitranga aminay. Maheresa ry anako. Tsy mbola nitataraiko anareo fa
Ny alina talohan'ny trangany loza taminay iny ange fa na nofo toe-javatra hafahafa izay ahy e. Fa inona izany nofinao izany ry lova? Ino a? Mba tantarao tokoa hoe izany ry lova. Nofo mantsy indraindray dia tena fambarany zavatra hitranga tokoa saingy sika ny tsy mahay manakatra izay zavatra fonosiny raha tsy efa mitranga ilay zavatra. Za kosa indray tsy dia mihevitra ny ho nofiko ohatran'ny fambara mihitsy. Everiko fotsiny hoe vokatry ny avizanana no nahatonga anofonofo ratsy. Ka tantarao ary aloha ilay izy ry lova. Zao ary nofiko ny hoe nitsangatsangana tamin'izany toerana mahafinaritra be izany izay Sara. Ka efa nitaiza zaza mena vavy izay tamin'izay fotoana izay. Dia niaraka taminay koa ny nitovola tamin'io fotoana io. Ohatra e, fa ahoana koa no natafaraka ny vola taminareo ka? Ka efa hoe nofiko be makoa izany. Ay, tokoa moa. Efa ho antaona maro mantsy izay ngeny tsy nivaka hitantsika tamin'ny vola e. Azafady ary nanapaka e, toy izy irery nofiny sery lova. Izay Sara hono niara-mipetrapetraka teo am-pototry izay azo izay. Ny nitovola kosa nitaizan'ilay zaza tery lavidavitra tery. Tapoka teo hony a. Dia nidrivotra toreniny anjehan-javatra reny izy nitondra an'ilay zaza. Iza? Vola ve no ataony se hoe niritra toy ny anjehan-javatra? Ary ianao ve tsy nahita tao anatin'ilay nofo hoe nisy zavatra asa toy ny hoe biby na sahala amin'izany nanenjika amin'ny vola? Toa ohatrany tsy nahita ka. Taitra fotsiny ihany dia nitsangana ka nanenjika azy mianaka izany hoe hivola sy ilay zaza izany io. Ary nahagaga. Dia nanjary hoe za sy dada niaraka nanenjika amin'ny vola ilay izy. Fa izara nga tsy nanaraka ny se? Tsy tsaroako loatra na nanaraka anay sy dada izy na tsy. Dia nakaizy vola sy ilay zaza? Vola sy ilay zaza hono nanisy tamin'izay antsana lalina be izay. Tena tsipiny tao ilay zaza ary izy nanjavona tsy hita-tapoka teo. Ohatra. Iny io dia nitsambikina tao anatin'ilay antsana mangitsikitsoka. Ary noho ny efa hipaka tany amin'ny fanambanin'ilay antsana nefa dia taitra. Ary dia nisava teo ilay nofiko. Tena fambara loza tokoa izany nofinao izany ry lova. Tena mahalasa fisainana tokoa ka? Toa lasa ihany aza ny saiko mieritreritra ny nofiny sesy ny loza nahazo azy ary zao tsy nahazoany ny zaza izao dia te hanombana hoe raha sanatrika maty tamin'iny loza iny se dia angamba mety ho velona soamantsara ny zanak'izara. Satria nahoana ry bema? Ka satria sa milatsaka tao anatin'ilay antsana izy mianaka ka. Ilay zaza moa natsipiny vola ary lova kosa nitsambikina tao. Tsy naninona nefa lova fa ilay zaza izany tsy fantatra izay nanjoa azy. Araka ny hevitrao izany ry bema dia inona indray ny ifandraisan'izany rehetrarehetra izany amin'ny fisian'ny vola tao anatin'ilay nofy? Izay indray aloha ny tsy fantatro e. Fa hono aho aloha e. Lahy kely sa vavy kely ilay zaza tao anatin'ny nofiny sery lova. Tsy fantatro Taka mbola tsy ahafantarana hatramin'izao hoe vavy sa lahy ilay zaza nateraka Zara. Ilay zaza nateraka Zara nge vavy kely e. Izay no nambara ilay mpitsabo nampilaza taminahy. Vavy kely? Eno a. Fa inona kosa moa mampitsamboatra ny se amin'izany ry lova? Toa taitra tokoa ianao. Fa naninona e? Fa hoana? Ie koa ary ty iziko. Lasa mborona be fotsiny. Fa inona mahalasa ny saina se amin'izany ry lova? Leo aloha hamonjy ny hevitra fandriana fa raha pitso hitantsika eo izay tokony atao e. Tokony atao? Tokony atao amin'inona e? Tafandriamanitra nareo fa raha pitso tohizana ny resaka e.
tsy nahatsindry tsy mihitsy alina ry lova ny eritreritra ny fihetsika ao ka vonandreny ao fa vavikely le zaza dia to hafahafa be. Impiry akory moa nandritra ny alina ny saika hiarina moanao saingy tsy sandray e. Fa saika moa atao inona moa ianao roniny? Nampieritreritra lalina ho a le fihetsika ao aliny e. Vonandray fa vavikely le zanakareo tena tsy azoko ka. Misy zavatra tsy mampandripandra saika roniny a. Hoe ahoana e? Ndeha ho eny amin'ny hopitaly tsika izao dia marinina eny raha vavy tokoa le zazana tsy? Fa misy inona ry lova? Inona ny mahatonga anao ilaza an'izany e? Le mpampivelona mihitsy ange no nilaza tamiko an'izany e. Ary nahita maso an'le zaza ve ianao roniny a? Tsy nahita maso an'le zaza kosa aloha ahy e. Lazainy fotsiny fa hoe tsy nety le zaza dia zay na dia hoe natao aza ny alana enina. Dia iny sika nasainy nodiny fa hoe rapito izany hoe androany izany mikarakara an'le zaza e. Rehefa vonona ianao roniny dia andeha ho entsika izao dia izao a. Sao tratra aoriana loatra ka... Lova, fa misy inona e? Eny reny mahita azy fa miomany ianao dia angantsika e. Ay kosa efa mioma koa manareo mianaka. Ary araka aminareo raha izany ka. Ndao e? Ye, farasoa tsy maintsy mikarakara ny antsa sady anatitra azy mianatra dia tsika telo mianaka izany mandeha ny amin'ny hopitaly. Sa tsy mety izany ozy nareo e? Fa misy zavatra mampiahiahy mafy an'ny lova ngery be mamikasika an'le zaza e. Fa misy inona ry se a? Maninona ny tsy ambaranay izay zavatra mampisalasala fa ny hevitra nge tsy azotsy amin'olombelona e. La zao re raha misy olana raha mamafa aza mikobon-draha raha manahirana samy rery tahaka io se. Miomany ianao ry be ma raha hiaraka aminay a. Any amin'ny hopitaly ny alalanareo mivalina izany fanontaniana manitikitika anareo rehetra izany. Raha tsy izany zao rangany dia atao a. Hoe ahoana? Nareo sy be maroniny a. Avy hatrany dia mandeha any amin'ny hopitaly dia eny nareo miandry ahy. Fa mbola ho aiza koa ty lova e? Eno a, fa ho aiza se? Zay fotsiny e. Dia aza mbola mikasika an'le zaza mihitsy aloha nareo a. Raha tsy efa tonga. Tena tsy misy raha fantatra mihitsy izany izy mianaka ka. Na izazako tsy azoko mihitsy izay tiany lova tongavana. Zay ry zareo fa lasa aloha. Avy dia mandeha any nareo dia raha ho atsakany sy andavana izay voalazako teo a. Zay fa lasa e. Ampinonoy izazy io ry zara fa aza vela hitomany maharitra. Sery zary. Inona koa izao ny mampimehambe be mam'izany ka? Ka io izany le zaza navotany sy tao anaty antsana mangitsikitsika ry lova fa averezana izany ny hevitry le antsana mangitsikitsika hitany sy tao amin'ny nofo raha azoko tsara. Marina tokoa izany ry be ma. Saika navoky mbola velona izany ny menaky ny aiko ka natakalo an'le zaza rano nateraky ny afy iny a. Ary ny loza dia mbola hivola ihany na vandoza fandroany tamintsika. Tena azambarana nge izany hoe totombitana marina iny ramatoa iny. Inona koa ny totombitana eo fa raha tsy toetra mihitsy e. Fa zao raha lahy-kely aloha izany naterakareo a dia tena efa nafonareo marina avy-tsoa e. Tena avitra soamantsara tokoa le soava-tsara io ko. Nahitra tokoa ary be ma ny filazana fa hoe vavikely le zaza tsy azo a. Rehefa nizahana koa nefa le zaza dia hita fa tsy nisy ny fanahafany taminay mivady mihitsy. So ihany koa aloha fa teo ireo taratasy rehetra tany amin'ny mpampivelona nanarahako ny fisafony e. Nanomboka fahatelon'ny volan-kiboko. Entelo nanao ekografia zara ka nivokatra ny fizahana rehetra dia nahitana fa lahan-kely ny zaza entiny am-boaka. Fa nahoana tokoa moa ny intelo nanao eko ianao ry zara? Ny voalohany sy ny fahatelo dia tsy maintsy natao ka. Ny voalohany dia tamin'ny fahatelo volany nitondrako voaka e. Izany hoe vao nanomboka ny safy dia
ny fahatelo dia tamin'ny fahafito volana, ary teo anelanelan'ireo dia natao teo amin'ny fahadimy volana teo ngamby izy iny. Fa naninona mbola nanao koa tamin'ny fahadimy volana e? Satria te hakatoka ny zanako lahy raha tena latoko iavitsoa e. Mampime akoho lovy zany ka. Tsy mahatoky ny fahaizam-bazanga ka nakatoko fatratra. Oh, se sa nanao tomasy ka raha tsy nitsapa tsy nino. Reny taratasy rehetra reny no nentina nanam-poly fona fa diso ny tao amin'ny hopitaly ny laza fa vavy ny zanak' zary io tsy nety io. Zaraha teo koa moa avy hatrany dia nametraka fitarainana tany amin'ny lehibean'ny hopitaly sady nanao fitoriana tamin'ny manam-pahefana avy hatrany ko. Dia izao iarahantsika mahitso ny vokatry ny famotorana sy ny fanadihadiana rehetra nataon'ny manam-pahefana niaraka tamin'ny zareo tao amin'ny hopitaly e. Dia hono mety anao ahoana indray zany zao no sazy ny vola sy le mpanolokoly ary reo ndray petsapetra taminy lova. Tsisy ho afa-maina avokoa ireo rehetra voakasika ity raharaha ty. Ny an'le ramatoa tsy nahazo zaza moa ny fialan'ny olana dia hoe tsy mety mahazo zaza mihitsy izy ka izay no natarika azy hanolokoly ny vola e. Ko iza ny tompona ndraiky to amin'ny tsy fahazony zaza. Tambatambazany vola be vola sy ireo mpiray petsapetsa taminy dia nampifamatika an'ireo zaza ireo e. Izany hoe ny zanak'le ramatoa ny laza ho tsy mety mahazo zaza, io zany ny tsy nety dia nampifamadihany tamin'ny zanak' zara izay tena velona soma tsara. Mba tena endrika kolikoly hafa kely le izy ka. Tokoa moa. Le mpampivelona nanara-maso ny zara nandritra ny fitondrany voaka kosa aloha tena dia raina manokana satria sany joro vavolombelona hatramin'ny farany tamin'ny fanamarinana an'ireo atota taratasiny zara. Toy izay koa le toerana nanaovany ekografia. Sady ireo voaroro koa nge ka niaiky ny eloka vitana avokoa rehefa nofitoriny e. Neny tovola moa dia mibaboka fa izy no tena mifampiraharaha tamin'ilay ramatoa tsy nahazo zaza ka nampifamadika ireo zaza e. Ireo namany hafa moa dia mpiray tsikombakomba tamin'izy roa vavy daholo. Arono ary nareo ve tsy mba nahalala hoe miasa amin'ny hopitaly io vola e? Tena tsy nahalala ny fisiany tao mihitsy aloha e. Raha ny marina ankery be ma dia tsy tokony ho tao izara ny teraka e. Ny fahamehana vokatry le zavatra nahazo azo ireny nahatonga azy nentina tao e, satria io no hopitaly akaiky indrindra. Ka dia tena totoim-bintana araka amin'ny filazany zara azy tokoa vola raha izany ko. Asa mba roviana loatra izy vao afabela aminareo menakavy. Tsy sitrapony hafa kosa angamba ny hoe ampianam-belaza ry Bema fa izy no efa tsotsapaika sy asesika ny vitan-dratsiny e. Zany eo. Zara teo nge ka tsy fantany hoe vadiny zanakanadahany e. Ay moa. Arono mbola manaraka azy koa nga ny aliko tompoko lara sery lova. Fa manaraka azy ahoana moa fa tsy azoko. Adinony se angala tao anaty nofy e. Isesy tompoko lara se ngeny nanenjika ny vola tamin'ny volany tondran'ilay zazany lefy e. Tô marina tokoa zany ko. Fa ny diso tao anatin'le nofo dia izao e. Ny hoe tsy hita izay nanjavonany ny tovola. Ahoana ny anazahoanao an'izay ry Bema? Satria izao raha mahafantatra izao fa tratra izy. Mbola mifandray ihany zany ka. Ise nitsambikina tao amin'ilay antsana. Ny rain'ise zany nanohy nanenjika azy. Dia ny fanjakana izay nanao ny famotorana sy ny fanadihadiana zany ka nahitana ny marina e. Io zany ny tandindiny rain'ise. Asa koa na Bema no mahay mampifandray zavatra na nofo tokoa ny tena misy heviny a. Izany fanazava ny Bema izany kosa nge zara ka maharesy lahatra e. Bema sy ny fahaiza mandresy lahatra ve agagy. Ka mino se matoa resy lahatra e. Mahazava angambo izay. Enao mitsy ny havanana amin'ny fandaharan-teny sy ny fandresen-dahatra rangaha. Fa ianao moa zany izao ry Bema tsy maintsy hamonjy any an-tanàna amin'izay. Efa milamina kosa ny eto ka aleo amin'izay hamonjy ny any an-tanàna e.
mba malahelo akoho izany raha raha rehetra any ko. Dia ahoana moa izany ary neny ny fanarahanareo sy Farasoa? Ineny tsy mahafoany avotsoa, i Farasoa koa tsy fony antsy izy aminareo mihoatra tokoa no janonjanony eto aminay efa mianaka. I Bema ve dia asaraka amin'ny Farasoa? Aza ampidirina amin'izany Bema fa ny azy efa mazava ny dia. Anainga raha atoandro aho dia izay fanarahanareo eo. Rehefa tonga avy miantsena ny Farasoa dia afaka mifampidinika amin'izany nareo e. Mitovy ihany ndre na ineny na i Farasoa no mijanony. Eto aty avotsoa tezaiko raha tsy minonotsonika. Rena reteo Omambela. tantara nosoratany Fanjaraza. Reto avy no nanomeaina ny tantara. Rindra Armino, Antrolive ary Aina Vy. Niaraka tamin'ny Zonantenaina sy Meva. Tompona ndraikitra sy Mpanantotosa Zonantenaina.